Alan'ny Zoma 20 Novambra 2024 manolotra ny arabo mba piraritso topoka lasa topoka vavy ary manasantsika irindray ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa Eliza Irman. Miaraba ny Mikana Andrimolaza miaraba Zikagnaby mpagnaraka ny TV+ Madagasikara. Meritsika vetrana ary ny tapany voalohany amin'ireo lohatenim-baovao nisongadina mbola najanona vonjy maika ny fitsarana ireo olona efatra voasambotra tamin'ilay rara fanapozinana Ambohimalaza ny misitry ny fitsarana mbola maro ireo ilaina enona ankoatr'ireo fianakavian'ny maty ary anisan'ireo mbola tadiavina ny lehilahy voalaza fa papasosy. Mahatratra 7 arivo ireo rarahady tany raisin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo isambolana. Isehatra ny amin'ny 700 ny raharaha rehetra mandalo eny amin'ny fitsarana ny ady tany izay isan'ny mampitaraina matetika noho ny fahatarana ny fikarana izy ireny. Ireto indray ny tapany faharoa anaty lohatenim-baovao tsy nahafa-po ny valiteny-nentina teo anivon'ny anteny miram-pirenena mahakasika ny olana Jirama hoy ny solombavamboaka ny Madagasikara Solotsiala Androany. Niroso tamin'ny fandiniana ireo fandarana ho atolotra ny mpankafy ho amin'ny taona 2024 l'ekipan'ny TV+ Madagasikara maro ireo fanatsarana ny fandarana voaray eto amin'ny TV+ Madagasikara misy ihany koa ny fanatsarana ny fandarana ifanaraka amin'ny toedrara andalovan'ny firenena. Ny raraha Ambohimalaza avy hatrany no anoko afatsika ny fampalalam-baovao mbola najanona vonjy maika ny fitsarana ireo olona efatra voasambotra tamin'ny raraha fanapozinana Ambohimalaza hoy ny ministry ny fitsarana. Mbola maro ireo olona ilaina enona ankoatr'ireo fianakavian'ny maty ary anisan'ireo mbola tadiavina ny lehilahy voalaza fa papasosy. Zava-dehibe ihany koa ny porofo azo avy amin'ny caméra de surveillance izay mbola ampiasaina amin'ny fanadihadiana. Mamtina Andrembololona sy Eric Ranefsan. Ny affaire Ambohimalaza ampatsahivitsika dia affaire nisy olona maromaro izay voapozy mihoatra ny 50 mahery izy ireo ary misy mbola vela misy efa nodomandry. Ho an'ireo izay mbola vela dia tsy nenona mihitsy tetỳ amin'ny fitsarana nefa ireo dia vavolombelona vela inona no tranga tao amin'ny fanapozinana io. Rehefa niraisinay ireo victime dia teo izay dia nahita hoe aiza ireo misy marobe no tsy fantatra koa hoe nitory tsy fantatra koa hoe nandeha tao amin'le fety kanefa dia sady mbola marary mitsapotena no mbola velinaina afaka mitantara inona zavatra fa ireo manana maty no tena nandeha nitory teny amin'ny fitsarana. Dikan'izay dia raha dia efa saika ho tsaraina le raharaha dia ho ajanona eo amin'ny hoe izy anankitelo izay voatazona teny am-ponja tsy teny moa izany raha ireo telo efatra izay voatazona teny am-ponja no tsaraina dia hozy izay hoe non toy izy ny fanadihadiana enoy ireo vavolombelona izay mbola velona satria manana zavatra marobe ho tantaraina ireo ary misy zavatra tsy mazava marobe mitranga taloha ny fikarakarana ny fety io sy nandritry ny fety ary misy ihany koa izay olona henontsika hoe papasosy tokony nenona nefa tsy nenona ao anatin'ny dossier ary tsy anankiray izany fa marobe nisy ny caméra de surveillance nahitana olona nivezivezy nandritry ny fety tao anatin'izany sy nijerena izany caméra de surveillance izany. Fantatra ihany koa fa misy singa hafa mety ho nisy fiantraikany tamin'ireo marary-tsaboina tany Maurice izay mbola ao amarinina avokoa hoy hatrany fanazavana. Nisy ny fitsaboana izay natao tany Maurice nahitana fa nisy trangan-javatra hafa tamin'ny fanapozinana iny izany rehetrarehetra izany tsy ahafahana mitsara ny raharaha eo no eo fa tsy maintsy mila fanadihadiana. Izay mikasika ny fitsarana etsy andaniny hitanay fa misy marary tsy voatery tany amin'ny AGRA nefa niaraka ny tenenay ireo olona misy séquelle sitrany izy dia avy eo manao rechute dia izy le manao rechute iny mila fitsaboana dia nataony lista izy daholo hoe marary izy daholo hoe mbola mila fitsaboana fa kay tsy le isa hitantsika iny hoe izy efatra dimy fa mbola misy maro tsy haiko anisany fa zareo moa nanangana fikambanana tena natonanay izay fikambanana izay dia nomenay ny fiadidinan'ny repoblika Ramatoa vadiny filohan'ny fanavozana no nanolo-tena andray an-tanana ireo victime ireo amin'ny asa sosialy izay ataony ary misy no efa karakaraina zany amin'ny aretina izay mahazo azy dia misy ireo mbola ho contactena satria ho tadiavina misy azy
dia ohatr'izay koa ireo fianakaviana victime zay misy very asa very fananana midira-trosa misy ny remboursement frais médicaux izay nampanantenaina ny fitondram-panjakana teo aloha kanefa tsy misy zany dia ireny rehetrarehetra zany dia namenay ny service social sy action sociale any amin'ny fiadidinany fanavaozana. Vaovao mahakasika ny fitsarana adi-tany kosa indray mahatratra 7 arivo eo ireo raharaha adi-tany raisin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo isam-bolana. Misy hatrany amin'ny 13,100 raharaha rehetra mandalo eny amin'ny fitsarana ny adi-tany izay isan'ny mampitaraina matetika noho ny fahatarany fikarakarana azy. Antony nametrahana ireo vahaolana vaovao anatsarana sy anafainganana ny fandraisana an-tanana ireo raharaha mifandraika amin'ny adi-tany. Misy 2,700 ireo fotoam-pitsarana tanterahina ny fitsarana ambaratonga voalohany ho an'Antananarivo isam-bolana ka ny 700 amin'ireo dia raharaha mifandraika amin'ny adi-tany avokoa. Antony iray mampitaraina matetika ireo manandraraha ny fitarozoan'ny fikarakarana sy ny fahatarany fitsarana. Anisan'ny olana lehibe hatrehana ihany koa ny tsy fampiany fodrafitrasa ka miteraka fahatarana amin'ny fanatanterahana ireo fotoam-pitsarana. 50 ny mpitsara misahana izany izay otrony ny prakidraraha miisa 520. Ny mpitsara iray dia misahana antota taratasinady na dossier eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 20 eo. Rehefa totaly zany dia eo amin'ny 70,390 ka hatramin'ny 20,907 eo ny antota taratasinady mahakasika adi-tany kirakiraina eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo isam-bolana. Natsangana araka izany hevitrano manokana isana ny adi-tany eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Anosy. Tanjona amin'izany ny amaritana ny toerana manampy ho an'ireo mpitsara, ny anafainganana ny fandraisana an-tanana ny raharaha ary ny anamorana ny fanaraha-maso ny asan'ireo mpitsara misahana ny adi-tany. Manampy izany ihany koa ny fanamorana ny fanarahan'ireo fitarainana voaray samihafa mahakasika ny resaka adi-tany eny anivo ny fitsarana. Somary vitsy ny efitrano fitsarana teto Antananarivo ka voatery miandro toro ny fitsarana fananantany manoloana ireo ady fitsarana maro isan-karazany. Dia ny fananana efitrano manokana anaovana fitsarana ny adi-tany ohatr'izao izay misy efitra 3 moa izany ny efitrano fitsarana ato dia ahafana mampitombo ny atao hoe procès na ny fitsarana izay adi-tany izay dia manahaingana kokoa le fitsarana izay dia mampitombo ihany koa ny mampiena ihany koa le ataontsika hoe vary mangatsiaka ny fitsara. No tanterahana androany moa ny fanokanan'ireo efitrano manokana ho an'ny adi-tany eto amin'ny fitsarana Anosy ireto. Nisitaka ny renivohitra nandinika ny fanatsarana fandarana eto amin'ny TV+ Madagasikara ao amin'ny taona 2024 ny ekipan'ny TV+ Madagasikara androandro nisy ireo fandarana nampifanarahana amin'ny fivoaran'ny toedraraha eto amin'ny firenena. Nisy koa ny fanomanana ireo fandarana fialamboly ho atolotra ny mpakafy ny taona 2024 ny Radio Plus 100.2 FM izay akalaza ny 15 taonany ny taona 2024 Ntsakandriamahery sy Omekarana Ifitsoana. Toy ny fanao eto amin'ny TV+ Madagasikara isaka manakaiky ny farany taona dia nirosy tamin'ny fandiniana ireo fandarana ho atolotra amin'ny mpakafy ho amin'ny taona 2024 ny ekipan'ny TV+ Madagasikara. Maro ireo fanatsarana ny fandarana voaray eto amin'ny TV+ Madagasikara, misy koa ny fanatsarana ny fandarana ifanaraka amin'ny toedraraha andalovan'ny firenena. Androany tontolo andro araka izany dia nisitaka teny Matasoa ny ekipan'ny TV+ Madagasikara nanambatra ireo sosikevitra rehetra ireo ho amin'ny taona 2024. Fandarana fialamboly maro araka izany no arahintsika ny taona 2024. Ny zavatra ataontsika zany manomana ny taona 2026 manao zay hiezaka hanao zay tsaratsara kokoa ny asantsika hatramin'izay hoe ny amin'ny taona 26 dia mba hisongadina
2 fois 3 fois plus ny efa nisy atsika tamin'ny kotsika reny tanjona zeny rarina mba anana le toerana misy atsika foana zany atsika amin'ny taona vaovao dia ny TV plus zany mbola mipetraka foana toerana misy azy ho tokony ny ekipa koa dia tokony anana zay valeur sy toerana misy azy zay ihany koa tsika amin'ny taona 2026 ko dia mahereza misy ireo fandarana vaovao, misy ireo fanatsarana ny fandarana efa nisy sy nankafizitsika hatramin'izay ho atolotra antsika amin'ny taona 2024 eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy Radio Plus 100.2 FM. Ny Radio Plus 100.2 FM izay ankalaza amin'ny 5 taona ny taona 2024. Isaorana ny namana Rindra Dupré sy ny Hôtel Domaine de l'Ermitage nanome ny tranon'ny ivorian'ny mpiara-miasa teto amin'ny TV Plus Madagasikara androany. Ny fampitana ireo zoky ny toetra sy ny lalan-tsaina hoentin'ny polisym-pirenena miaina no mbola singa iray goavana mampandroso azy ireo noho izany indrindra no antony mahatonga ny andian'ny say manome ohatra ireo zandry ao anatin'ny polisym-pirenena mba ahafahan'izy ireo mamita ny asany amin'ny fanompoana vahoaka hoy ny fanazavana ity andian'ny say ity izay efa miditra amin'ny fankalazana ny 70 taona ny amin'izao ny andinjiny ary. Ny fanohizan'ireo zoky sy ny fampitana trany ny toetra sy ny fomba tokony arahan'ireo zandry aty aoriana ao anatin'ny polisym-pirenena no ahafahana mitazona trany. Ny lalan-tsaina na ny etika ny polisym-pirenena hoy ny andian'ny say. Misy mantsy ireo zandry aty aoriana mitady vaona fitondratena ka ilaina trany ny fiainoana ireo zoky raha ny fanazavana. Reto andian'ny say reto izay feno 30 taona na polisy azy ary anisan'ny andiany namaky lay ny ENSP na ny École Nationale Supérieure de Police. Zahay promotion say ny anisany namaky lay ny voaka tamin'io école ambony NSP eo ivatoa tamin'izany fotoana zany. Iny entinay dia niteza ny zandry taty afara nagnambara fa misy pitsopitsony, misy etika ity polisym-pirenena ity. Misy tena nampianatra ireo zandry taty afara satria 30 taona zany agnisan'ny efa vokitra ekefa zany tanatin'ny polisym-pirenena ary agnisan'ny nitondra aja ho an'ity polisym-pirenena ity ary tsy nanalabalaka ty polisym-pirenena satria misy hitady hitondra hafahafa amin'ny fitondratena zoky dia zoky avao. Ny promotion say dia manaja zay andana-tontra zay. Anomboka raha ampitsy kosa ny fankalazan'izy ireo ny 70 taona na ara-tomboka amin'ny fotoam-pivavahana izany ka nasany ireo iray andia aminy sy ny polisym-pirenena sy ireo tafika malagasy rehetra. Mbabaka rapitso dia tena hoe tsy ny promotion say ihany fa manasa polisym-pirenena rehetra mihitsy zay mba hifanontrona amin'izany fotoam-bavaka zany satria mivavaka zany dia tokony iainany rehetrarehetra zany. Fa tsy nahafampony valitenentina teny anivon'ny anteny meram-pirenena mahakasika ny Olandjirama hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara Solotsiala androany. Milaza ho tsy misy tompon'antoka amin'ireo alatra sy fanodikodinana samihafa teo anivon'ny Jirama mantsy ireo tompon'andraikitra rehetra nandray fitenenana teny anivon'ny anteny meram-pirenena omaly tsy azo ialana noho izany ny fanatanterahana ny audit ny orinasa Jirama ahafahana mijery ireo zava-misy marina nilaza ihany koa ny solombavambahoaka Solotsiala fa isiny fanadihadiana na enquête parlementaire izay ho tanterahana ifanindran-dalana amin'ny audit ahafahana manome fanazavana mikasika ireo olana samihafa hita eo anivon'ny Jirama ireo. Andrembolona Mampina sy Ranahivitsona sy Ranahivison Eric. Tsy navaly tanteraka ny nandrasana tamin'izy ireo ny tompon'andraikitra samihafa nitondra fanazavana teny anivon'ny anteny meram-pirenena mikasika ny Jirama omaly. Saika ny ala ho tsy misy tompon'antoka amin'ireo endrika alatra fanodikodinana ary fanaovana fifanarahana samihafa misy eo anivon'ny Jirama ireo tompon'andraikitra nitondra fanazavana raha ny fanazavana raha fifanarahana nataon'ny Jirama tamin'ireo orinasa samihafa azy tsy natseho akory ireo solombavambahoaka na dia nangataka izany izy ireo hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara Solotsiala. Tsy afa-po tamin'ny valiteny voaray ny anteny mera maro ireo teboka manjavozavo no tsy nahazoana fanazavana raha nambarana trany. Tsy azo ialana ny fanatanterahana audit eo anivon'ny Jirama ahafahana manazava ny sainy be sy ny maro fa indrindra ahafahana mahazo valiteny mikasika ny ofisian'ny délestage lavareny. Ny fanindran-dalana amin'ny audit atao
ny fanatanterana fanadihadinana enquête parlementaire ho iatrany solom-bavambahoaka solo tsy ala. Ny fahafapo zany tsy misy raha tsy miravina ny olona ny jiramay. Zay vao afapo zany zay solom-bavambahoaka. Fa ny dinganao atao manaraka angamba dia ny hoe ny ananganana commission atao amin'ny assemblée zany hanaovana enquête parlementaire. Mifandrindra lalana amin'ny audit zay ataon'ny ministère zany. Tanteraka zay dia tsy maintsy ho avoaka pahabe maso hoe inona daholo ireo anton'ireo iza daholo ny tompon'antoka. Fa tsy avelavela fotsiny amin'izao zany ny raha satria sady nandany vola mbahoaka be dia be ny JIRAMA no mbola miaina ao anatin'ny sarotra koa ny vahoaka. Takinay koa moa zany ny hoe natao inona daholo ny subvention tamin'ny taona lasa. Nisy vola be tao na milimiara na rosaka tao ny laninay solom-bavambahoaka zany mba hamahana ny olona ny JIRAMA. Zao nefa sika eto zao mbola tsy voavaly ka mila mazava ny mikasika an'io. Naharitra ora maro ny fanazavana nenta ministeran'ny angovo no toy anivon'ny JIRAMA ireo sendika ny mpiasan'ny JIRAMA teny amin'ny anteny miaram-pirenena omaly. Ny toy anivon'ny anteny miaram-pirenena no nampianto sy nangataka ny itondran'izy ireo fanazavana mikasika ny JIRAMA no ny olona ny jiro sy rano izay fototry ny hetsika no an'ny fanovana teto Madagasikara raha ny fanazavana trany. Osika hatrany ary ny fampahalalam-baovao vaovao mamotaka tanteraka ny lalana rehefa fahavaratra ary mamovoka rehefa vanim-potoanan'ny maitany tamin'ny mbola tsy fahavitany hoy ny sefo-pokotany eny amin'ny commune Bemasoandro sy Andranona Ohatra mahatsiaro fampasahiranana tanteraka ireo mponina amin'ny fahavitany ty lalana ity hoy izy ireo ankehitriny dia efa afaka mandeha amin'io lalana vidio hatramin'ireo kodiaran-droa ity lalana ity izay sady fifolohan'ny Bemasoandro sy Andranona Ohatra erovana amin'ny tondradrano hoy ny mpandrindra ny tetikasa produire. Amin'ity lalana eto amin'ny Fokotany Ambaniala, commune Andranona Ohatra, ity avokoa ny famezivezeny akabeazan'ny mponina manodidina ny Tosy ahafahana mihazo avy hatrany ana Pasika raha hiakatra Antananarivo. Namotaka tanteraka rehefa fahavaratra ity lalana ity ary mamovoka rehefa maitany tamin'ny mbola tsy fahavitany hoy ny sefo-pokotany. Ijaly ireo vahoaka indrindra ireo be antitra sy ny taizakely raha nambariny hatrany. Varatra dia mitsipotaka amin'ny maitany dia vovoka tsy afa mandeha be antitra zary ny taizakely. Ankehitriny nofo ratsy zany sisa satria dia efa hatramin'ny taxi moto, taxi bisikileta ny rehetra dia afaka mandeha amin'ity daholo na mpianatra na miakina na tsy miakina mpiasa ny mpivarotra ny vahoaka mandrandaharaha atao any amin'ny renivohitra. Lalana sady fefolohan'ny Bemasoandro sy Andranona Ohatra amin'ny refy 700 metatra no natao tamin'ity tetikasany produira ity izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Lalana izay hanamora ny fifamezivezen'ny vahoaka amoam-bokatra fa ihany koa sady arovana amin'ny tondradrano hoy ny mpandrindra ny tetikasa. Io 700 metatra io dia nasina rindrim-bato mifangaro eto maherin'ny 27 000 mètres cubes. Dia nasiana tany nampiakarina teo amin'ny 25 000 mètres cubes teo no nanamboarana anazy dia nasiana ity vatovato kely ity teo amin'ny 700 metatra teo moa zany mba tsy hotsahan'ilay fefilo. Dia ny fomba araky ny fomba ara-teknika anazy moa dia hoe miaro amin'ny tondradrano 50 nal izy ity. Naharitra eritoana ny fanamboarana ity tetikasa ity ary tokony haharitra 20 hatramin'ny 30 taona ny fotodrafitrasa saingy miankina amin'ny fikojakojana izany raha ny fanazavana. Dotokana n'androany teny amin'ny Fokotany Ambaniala anaty commune Andranona Ohatra ny fanarenana ny fefoloan'ny COP sy ny asa tanan-dehibe andiany faharoa anatin'ny tetikasa produire izay notrony teo anivon'ny ministeran'ny fanajarinan-tany sy ny raharahantany ny solom-bavambahoaka na Tsimondrano ary ny Dale Général ny Apipa. Vaovaon'ny Tomasina kosa indray mety hatratra hatrany amin'ny 12 metatra ny avin'ny onjan-dranomasina ao amin'ny Tseranatsambo ny Tomasina rehefa sendra rivo-doza sy andro ratsy noho izany indrindra ny fanamafisana ny rindrim-bato na ny brise-lame miaro amin'ny onjana no isan'ireo fotodrafitrasa voalohany nodinina sy natomboka tamin'ny asa fantarina ny Tseranatsambo. Nanomboka tamin'ny taona 2024 vita tanteraka ankehitriny ireo asa ireo izay nampiasa teknolojia moderna toy ny bolongana
béton misy rantsany telo fantatra amin'ny anarana hoe Dolos sy Permex ka nanova tanteraka ny endriky ny seranana. Abraham Marazavy. Itony bolongana béton misy rantsana telo na Dolos itony no ampiasaina anamafisana ny rindrim-bato miaro ny serana tsambony Tomasina amin'ny onjany izay mety hatratratra amin'ny 12 metatra. Teknolojia avolenta izy io ary apetraka miatrika ranomasina mba hampihena ny herin'ny onja nampiana 573 metatra ihany koa ny halavan'ny brise lame taorian'ny asa fanavaozana. Ny brise lame zany dia amakina ny onja ahafahan'ny sambo mipetraka amin'ny lamina tsara dia ahafahana manao opération ao amboniny. Ya raha tsika mahita koa fa misy karazany roa le brise lame amin'izao le taloha sy le vaovao samy hafa tanteraka ny paoziny na ny endrikendriny na ny hahavony. Ny antony zany no hitany lesoka rehetrarehetra zay par rapport amin'ny brise lame teo aloha ka nareniny zany tamin'ny fanitarana ny brise lame vaovao. Na amin'ny resaka hoe ahavony le brise lame dia nampiakarina efa ndeha ho any amin'ny 12 metra ny ahavony. Satria ny antony ny recensena daholo ny cyclone rehetrarehetra zay hitantsika teto Tamatavy dia à partir an'izay no nafahantsika nanao ny dimensionnement an'le brise lame amin'izay ahavony zay. Nampiasaina ao anatin'ny brise lame ihany koa ny bloc Permex natao hiaro ny fototry ny rindrim-bato amin'ny fikikisan'ny ranomasina. Misy ihany koa ny teknolojia hafa izay nampiasaina, teknolojia anisany vaovao. Tsika koa ny azo lazaina hoe nampiasa azy betsaka indrindra raha amin'ny naporo hatreto aloha. Ny Dolos no anaran'izay bloc de béton nampiasaina teto zay. 50 tonnes ny pièce anankiray ary misy 30 tonnes ihany koa. Io moa zany dia noho izay ahavony zay dia raha amin'ny resaka forme dia io Dolos io no pratika kokoa amin'ny le brise lame izay. Ankoatr'izay ihany koa amin'ny côté amin'ny ilany misy izay atao hoe Permex. Anisan'ny teknolojia vaovao ihany koa izy io. Misy ihany no fataontsika teo taloha blocna béton napetraka tamin'le brise lame taloha fa amin'le brise lame vaovao kosa Permex ny anarany. No fefena mur de parpet ireo faritra manakaiky ny ranomasina ho fiarovana amin'ny onja sy ny mety hekaran'ny ranomasina. Io zany question technique le izy afahana miaro an'le ouvrage atao ambadika. Satria ny atao amin'ny ilany natao enrochement afahana mamaky an'le onja aloha. Kanefa raha najanontsika teo amin'ny enrochement fotsiny le izy dia afaka mipasy ny rano afaka manondraka an'le aty amin'ny côté ilany. Dia zay nanaovana an'le mur en parapet esthétiquement sady miaro an'le ouvrage rehetrarehetra mba tsy hisian'ny affouillement ao ambadika ao par rapport amin'izay ouvrage zay. Tafiditra anatin'ny tetikasa fanitarana 24 hatramin'ny 24 ireo asa lehibe toy ny asti mirefy 10 hektara, ny KC4 vaovao ary ny dragage anamafisana ny fandraisan'ny seranatsambo ny contener. Dia hoarantsika ary zao ny resabe. Feon'ny demokrasia mampiseho anatin'ny pejiny. Mamra Vatomanga nahitatra ponja vonjamaika ao Moka Detention Center androany zoma 20 Novambra. Omaly ny Financial Crime Commission na FCC dia nangataka ny mba hampidirana azy any amin'ny fonjan'ny Beaubassin. Miatrika fiampangana vonjamaika amin'ny resaka fanarana tsy ara-dalàna izy ary koa fiampangana roa momba ny famotsim-bola eo anatrehan'ny tribunal de Port-Louis. Noenona ny proof avy amin'ny dokotera mpitsabo azy Dr Mahmoud Hanif Khan Hiro sy ny lehiben'ny fonja na ASP Alex Kazmir miasa ao amin'ny fonjany Melrose ny tribunal. Lasa ity farany amin'ny fiahina ara-pahasalamana misy any amponja. Taorin'ny Fivriny, Maître Siddhartha Hawaldar iray amin'ny mpisolo vavany Mamra Vatomanga dia nilaza araka ny nambaran'ny dokotera fa marefo loatra ny toe-pahasalamana ka tsy mety hoentina any amponja. Ankoatr'izay no lazain'ny cardiologiste fa tsy mazaka manatrika fitsarany Mamra Vatomanga. Tokony hanapa-kevitra momba izany ny tribunaly amin'ny alatsinainy voalohan'ny volana Desambra. TV Plus Info mampiseho anatin'ny pejiny train urbain anaovana andrana ny 15 Desambra 2024. Anaovana andrana ny 15 Desambra ho avy izao ny train urbain melon'ny isokafany amin'ny fomba ofisialy Tsoely.
tsy ohatry ny 3 ariary ny sarandalana raha ny fanamafisan'ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Hovana amin'ny endriny vaovao ihany koa ny lokon'ity fitaterana an-dalambe ity. Vaovao farany fil d'info official mampiseho anatin'ny pejiny. Normany Portugal ny amboarera-tany taranja baolina kitra Sokajy U17. Resin'izy ireo tamin'ny isa arainy ohatra teo amin'ny lalao famaranana i Autriche. Vaovao farany fil d'info official mampiseho anatin'ny pejiny. Akoatra ny Padre Guilherme izay pretra DJ dia efa miditra amin'ny fampianarana sy fanabeazan'ireo mpino amin'ny alalan'ireo tambazotra tserasera ihany koa ireo pretra ny Italiany. Tahaka ny Mopera Giuseppe Fusari izay sady mpikotrana ny coach en développement personnel ary Don Cosimo Sena izay pretra influenceur be mpanaraka indrindra ny Italia. Tanjon'izy ireo ny anabe ny mpino amin'izao foronana amin'ny fampiasana internet sy teknôlôjia moderne izao ary ny antarana ny fampianarana mba hanaraka ny vaninandro. Tosikatra ny fampalalam-baovao mila mafisina ny fahaizan'ny zandary mifandray amin'ny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny asany na eny an-dalambe na eny anaty birao akoatra izay mbola mitohy ary amafisina ny ady amin'ny kolikoly amin'ny endriny rehetra araka ny takiny ny fanavaozana apetraka amin'izao fotoana izao nanamafy ihany koa androany ny komandin'ny gendarmerie pirenena fa tsy mbola mijanona treo afa mbola mitohy ireo fanady adiny mikasika ireo endrika fioarabefy nataon'ireo zandary nandritra ireo etsiky ny GNZ izay naratranina sy nahitana fitarainana maro ihany koa. Andrembololona Mampina sy Ranaivoson Eric. Fanadiadiana dia tsy natokana ho an'ny gendarmerie na tompona andraikitra ny gendarmerie na tompona andraikitra ny fibaikoana fa misy ny mpanatanteraka, misy mpanatanteraka teny an-kianja, misy ny mpanome baiko ary efa nilazaiko tamin'izany nandray ny fibaikoana gendarmerie fa misokatra ny fanadiadiana amin'izay fioaram-pefy teny an-kianja izay. Tafiditra anatin'ny fanavaozana kosa ny fanovana samihafa misy eo anivo ny gendarmerie pirenena, misy ireo tanjona napetraka tsy maintsy tratrano anatin'izany dia ny lavitrezaka sy ny foiezaka. Misy ihany koa ny tanjona foiezaka izay azo atao dia ny famerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny gendarmerie. Teboka anankitelo no lazaiko mahakasika an'izay, izany hoe manova fomba fiasa ny gendarmerie. Mila zany gendarmerie madiotsika, madio toetsaina, madio amin'ny fomba fampitaraina ny asa, madio amin'ny fifandraisana vahoaka. Dia manaraka an'izay misy ilay lazaiko koa hoe ny faharoa manaraka an'izay ilay gendarmerie miasa lavitry ny kolikoly. Izay ezaka lehibe ary tafiditra ao anatin'ny vinana andrembotoa ministre délégué misana gendarmerie koa izay. Dia ny farany dia ny gendarmerie mahay mandray vahoaka, mahay mandray olona ny asany andavanandro amin'ny fifandraisany na eny an-kianja na any amin'ny birao. Izay aloha. Notanteran'andro moa ny mpamindram-pibaikoana teo amin'ny komandin'ireo sekoly sy fampiofanana eo anivon'ny gendarmerie pirenena na ny CEGN sy ny komande ny fari-piadidiany gendarmerie eto Antananarivo na ny CEGN Antananarivo ny anivon'ny erivontsitaitra ny gendarmerie ny FIGN ary ny vondrikely manokany gendarmerie pirenena. Tosikatra ny fampalalam-baovao ny vehivavy ny maro nisy samitorika eny amin'ny BFP na ny brigade féminine de proximité sy 15,700 tany fandraisana. Ireo fitirina makasika ny erisetra mahazo azy ireo raha toka 4,500 zany ho an'ny lehilahy raha ny tatitra eto Antananarivo manokana ny taona 420 sy 2,000 manentana ny olona tsirairay izay hiaran'ny erisetra natona sy torika izany ny BFP tanjony ho izy ireo ny voan'ny olona tratra izany erisetra izany ao anatin'ny fanginana ary hanoro azy ireo ny lalàna mifandraika amin'izany. Romi Armanina sy Fetra Andriamananjara. Misy karazany 4 ny erisetra mianjady amin'ny tsirairay. Olany amin'izany ny erisetra rabatana izay naraisan'ny BFP na ny brigade féminine de proximité fitarainana manodidina 720 ho an'ny vehivavy raha toka 7 ho an'ny lehilahy. Eo ihany koa ny erisetra moraly izay mbola ny vehivavy hatrany no hiaran'izany betsaka satria fitarainana 700 ho an'ny vehivavy raha toka 20 ho an'ny lehilahy. Ao anatin'izany ihany koa ny erisetra ara-piarina
izay ahitana ireo lehilahy na vehivavy tsy manao adidy amin'ny fianakaviana ka vehivavy miisa 773 sy lehilahy 7 no nanao fitaraina na ny taona 2024 hatrany fa efatra farany ny herisetra ara-pananahana izay nahitana vehivavy miisa 540 nanao fitarainana raha atao bangy tokana dia 7,500 ny tahany fandraisan'ireo fitorian'ny vehivavy mahakasika ny herisetra mahazo azy ireo raha toka 4,500 zany ho an'ny lehilahy raha ny tatitra eto Antananarivo manokana ny taona 2024. Farany izay hoe azo lazaina hoe herisetra ara-pananahana na viol sexuel izay misy eo amin'ny olona anankiroa izay miaraka na ampivady, misy ihany koa ny fanolanana eo ampivady raha ohatra ka misy ny tsy faneken'ny vehivavy na ny lehilahy an'ilay fiarahana nefa misy ny fanerena, misy ny fandrahonana, misy ny fikasihan-tanana mba azahoana izay hoe fiarahana eo ampivady izay. 5 zany tonga nitaraina tamin'ny taona 2024 iny ary vehivavy avokoa izy ireo izay tonga nitaraina tao amin'ny service ny brigade féminine de proximité. Raha tambatra zany ireo atotanisa rehetrarehetra ireo dia ny lehilahy tsy ampy ohatra faingo 500 raha toka 750 faingo 500 eo ny vehivavy tamin'ireo niarany herisetra. Tanjon'ny BFP na brigade féminine de proximité ny amoaka amin'ny fahanginana ireo iaran'ny herisetra eny anivon'ny tokantrano na ny fiarahamonina hono izy mantsy ny anoron'ny lalana sy ny tokony atao manoloana ny herisetra mianjady amin'ny tsirairay. Zany akory tsy midika hoe ireo ihany ve no iarany herisetra fa ny tanjonay zany dia nivoan'ny olona ao anatin'ny fahanginana satria tsika zao mahita hoe eny amin'ny tambazotra tserasera eny tsika mahita hoe misy olona mety hoe sanatriany zany vonoany vadiny tao saika maty nisy voaingana kely zanaka ny vonon'ny ray izay niteraka anazy noho ny tsy fahazakana le fifamaliana eo ampivady, noho ny tsy fahazakana le mety hoe misy hery matanjaka eo ampivady, misy domination eo amin'ilay mpivady, misy zany ny marefo amin'izy anankiroa dia rehefa tsy zakany sainy rehetrarehetra reny dia tonga amin'izany trangan-javatra zany izay tena hoe mampalahelo. Izay mahatonga anay manentana antsika foana hoe mivoa amin'ny fahanginana manatona ny tompona andraikitra mahefa vonona izay sady hampianatra lalàna izay no ampianatra sy hanampy anareo mba hiravina le disadisa. Misy androany ny fampizarana traikefa teo anivon'ny BFP na ireo brigade féminine de proximité. Eo ampamola-volana rafitra vaovao azahoana miantoka ny kalitaon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa na ny Mesupresse ao anatin'ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fanatsarana ny fitantanana dia nampijirina ny opérationna Fosika etsika anadio sy anaradalàna ny tontolon'ny université indrindra eo amin'ny lafin'ny fanomezana lalana. Nanotrona ireo tanora vao nahazo diplôma avy amin'ny université tsy miankina iray ireo ministera isan-tokony ary ny tony an-dahatsoratra ny TV+ Madagasikara Abraham Razafy no nosafidian'izy ireo ho mpiay azy ireo araoary. Mitoetrany ny ezaka ataon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fitantanana ny université eto Madagasikara. Nandritra ny filan-kevitry ny minisitra no nandraisana ny fanapahan-kevitra hiady amin'ny mari-pahaizana sandoka na ny diplôma sandoka anadiovana ireo fandikan-dalàna isan-karazany eny amin'ny sehatry ny université, fampianarana tsy nahazoana lalana, diplôma tsy ara-dalàna, fampidirana mpianatra amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny fenitra, fepetra tsy feno amin'ny foto-drafitrasa sy ny apampianatra. Isan'ny tombony ho an'ireo mpianatra ny etsika Fosika. Tombony aloha zany ho an'ny sekoly hoe mahazo ny fankatoavan'ny fanjakana. Ray aloha zany ny ankamaroan'ny mpianatra matetika tsy mijanona fotsiny amin'ny diplôma hoe DDS, licence, master fa mbola manao concours mpanjakana izy mba ho tafiditra mpiasam-panjakana anankiray. Faharoa misy an'ireo le partenaire any ivelany Europa, Azia hatrany Afrika izay mba tsy hamerenana an'le taona. Dia rehefa mahazo an'le diplôma ato aminay izy ohatra hoe licence dia to dia manao master izy any amin'ny université rahavavy any ivelany. Ho an'ireo vao nivoaka ny fianarana dia misy ny misafidy anorina orinasa, eo koa ireo hanohy ny fianarana hatrany.
De base aloha amin'ny tribunal satria efa nanao stage hatramin'izay efa nanao resaka juridique et tout dia vao hoe mahazo diplôme dia tonga dia ao efa assuré le Rehefa nofiatrizay le hoe te ho lasa journaliste dia mbola en cours moa zany le izy moa am'izao. Ie malalaka le izy aloha fahitako an'le izy. Ie journaliste sportif izy. Ho anay manokana zao bac plus 2 ny tsaratsara kokoa aloha manohy ary manohy arak'izay tratra fa tsy maintsy tramisehatra ny asa foana dia ny stage no atao misimisy. Aloha dia tsy maintsy raha ho anahy manokana aloha mieritreritra mbola hanohy sady mijery zavatra ho atao dia mety hoe ampivadiana ohatr'izay le izy. Nivoaka ny maraina toy ny andiany say ary nosafidiana izy ireo ray mpiany toy ny andahatsoratra ny TV Plus Madagascar, Bazafy Abraham. Mikasika indrindra ny raharaham-pirenena hatrany ny akamaroan'ireo faneho-kevitry ny mpandray anjara rehetra tao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana tamin'ity androany ity ndeo raha antsika ary ny sombony tamin'ireo faneho-kevitra nafapana atao amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana, fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sasany maraina. Oui, Madame Rova avy any Ambohimangakely. Zaka ny Madagasikara izay zavanseho teto amin'ny firenena, tsy mahavita ninninona mihitsy ny filoha teo aloha. Ninninona zava-nisy teto dia zakanareo. Efa tsy zaka le olona nanohitra. Reny n'olona efa nanatanteraka taminareo verina solombavam-bahoaka indray. Tsy navita ninninona nisy tao fa nampahanja vahoaka. Solombavam-bahoaka maro nisy atao. Nanao ny fanao miditsy tao nanapotika n'ity firenena iray manontolo ity. Tsisy nandroso ny distrika ny tantaran'izareo. Ny fitaovana azy ampiasain'izareo amin'ny mahizy azy fotsiny ny fitaovana mihinana azy. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Monsieur Nef John avy any Tsilazaina Ambohitsanaka. Tsy misy rafitra niova fa ny mpitondra fotsiny no niova. Mitohy ny asa, tsy misy teteza mity eto Madagasikara. Tatana no niova fa ny rafitra rehetrarehetra mbola mipetraka. Ary 4e République tsika zao. Tiako hatongavana zany dia tsy misy teteza mita eto Madagasikara. Aoka aloha zay hazava tsara. Inona no tiako hatongavana? Lazitsika fa voaray volana ve le fanjakana no teo dia efa dodonareo sady zao oay. Dia tsy mitombona le zavatra teneninareo. 4e République tsika zao. Miasa tompoko dia mitohy. Miasa fotsiny reo. Tsy mamorona reo. Tsy mitady vola anaovana an'le izy reo. Tsy vao manomboka asa reo. Fa asa efa ho vita na asa ankoho. Zay no toizana. Demokrasia mivantana. Ny jiro sy rano no efa notakiana teo ka tsaratsara kokoa notakiany vahoaka malagasy. Hoy Madame Lydia avy any Ambatondrazaka. Zay ny tadiavinay hoe jiro sy tapaka ny loha rano io nalanareo any dia ataovy tsara kokoa avero mandeha ataovy tsara kokoa avy nono eny eo izay ny vahoaka malagasy na mividy na inona fa zay tsy nilay dia ataovy milay. Demokrasia mivantana, fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sasany maraina. Arao indray izao ireo vaovao tapatapany. Délégation maro ahitany ireo solotenan'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta zanaky ny Toliara tary ny filohan'ny fanavaozana ny Republika ny colonel Michael Randrianirina no tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny festivaly andiany fahasivy eto Toliara ambonivohitra anio maraina zoma 20 novambra 2024 izay vao sambany teo amin'ny tantaran'ny festivaly no nisiany filohampanjakana nanotro na festivaly. Vahatsy tivezo aharo zay vaviainy mitambara miharoa fa vahatsy avao ka faritany Toliara na ho miharo mitraufa zay ty hafatsy lehibe ny aviako eto mitambara tsika miraisa hina miraisa fo satria zao nialy tsika teo afaky raha nangeja tsika iny mipetraky tsika zao mila mivahatsy fanao zao ialanareo zao koa hilefa maka
monsieur le président raha ohatran'izao ombako manana le teny ministre ny zono teo hoe tokony hatao événement national raha hoy izao satria maro tsy mahalala hoe misy lanjany amin'ny fiainam-pirenena raha hoy izao zay fo izay avao teny ho teneniko mitraofa miharoa miraisahina fa mba ho lava raha toy taoriny lanonana tao Morondrika dia niroso tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny espace d'exposition ao amin'ny gymnase Tsinengay ihany koa ireo délégation ny tolakandro teo dia nisy ny fihaonana tamin'ireo ray aman-dreny olobe eto Toliara izay nihainoana ny maharary sy sosokevitra ho fanovana mba hirosoana amin'ny fampandrosoana zay ny zavatra tadiavina ny ahenonay feo avy aty ambany zay tsy henonay any ambony marobe izy hatramin'ny reny hitanareo misy mafimafy ny fanontaniany sasany misy manome torohevitra anay dia ny azoko tenenina raisinay ny torohevitra ny fanakianana dia raisinay ihany koa dia ny zavatra tadiavin'olona hatramin'ny maly sy androany misy zavatra vita anatin'ny foezaka misy ao anatin'ny lafitrezaka fa dia hiezaka zahay hamaly izay azonay valiana amin'ny fanatavin'olona teo sy handray sy fanapahan-kevitra zay ngamba ny azoko amin'ity azy Mitombotrano ny loza teraka ny fanafianana amin'ny fisolokiana an-tserasera eto Madagasikara na piratage de compte na ny orinasa naloatsotra samla cyberjobjitrika amin'ny fangalanana compte avokoa eo anatria ny fitombony izany dia hita fa mbola marefo ny rafitra informatika sy ny fahaizan'ny maro mampiasa izany noho izany indrindra dia nisy ny dinika sy ny fampiofanana natao an'ny orinasa na olotsotra ahafahana miaro ny tontolo numerika izay opelantanany mba tsy ho voatsoloky sy ola sibatra ireo mpangalatra compte adingana maro hoy ireo teknisiana amin'ny cybersécurité no mila rahana mba tsy ho tratra ity tranga ity noho izany indrindra no ilana ireo fiomanana maro samihafa etsika momba ny cybersécurité moa zany araka ny resahantsika teo dia anisan'ny zavatra anankiray izay mila hitandremana satria betsaka ny atao hoe menace par rapport amin'ny cybersécurité zany dia ny zavatra tena aseho androany dia hoe inona ny zavatra azontsika atao en tant que amin'orinasa izay manana mikirakira ny données ny clientsika inona tsy azontsika atao ahafahana miaro amin'ny cybersécurité zay tena fotoatin'ny azo atao tsara ny miaina amin'ireo olona manana fikorotanana ara-tsaina raha toka misy ny fandraisana an-tanana azy ireny ara-pitsaboana raha ny fanazavana anisan'ny antony hametrahana ireo mpandray an-tanana ny fotony ny fanamorana ny fandraisana an-tanana ireo olona manana fikorotanana ara-tsaina misy ireo endrika fanasokajiana ireo fikorotanan-tsaina ka miankina amin'ireo tomba natao no hamaritana ny fahasarotana na tsy an'ireo aretina ao anatin'ny fanamarian'i Madagasikara ny andro maneran-tany ho any areti-tsaina izay mariana ny 27 novambra tsy mamasina misy ny fitiliana maimaim-pony ireo mety ho aretina ny fikorotanan-tsaina omeny ireo mpitsabo eny an-toerana izay misokatra ho an'ny olon-drehetra. Raha ny marina raha tena hoe misy an'ilay tsika maladie psychiatrique dia mety hoe miara-miaina aminy zany azo atao tsara fa misy kosa ireo ohatra hoe détresse anxiété sy ny karazana reny sitrana 100% azo lazaina zany fa afaka miaina tsara ny olona raha voaray an-tanana ara-dalàna afaka miaina na izy manana aretina iny aza dia afaka miaina tsara eo anivon'ny fiarahamonina afaka mamelona ny ankonany ohatra ny olona rehetra raha hitanareo ambadiko reto dia reto olona rehetra zao dia ao anatin'ilay association zay fianakaviana sy olona nanana fikorotanana ara-tsaina fa efa tena hitanareo amin'izao zavatra misy zao. Tontosa tampelemenana ny famindram-pahefana ho an'ny préfet ny Antsiranana nambaran'ny préfet vaovao Andriamatoa Mananjara Lycée fa izao no atao ho fanohizana ny asan'ny fitoeram-panjakana misy aty mitendrony avaratry Madagasikara. Nakasitrahany manokana ihany koa ny fanendrena vaovao avy tamin'ny fitoeram-panjakana fanavaozana hanohizana ny ezaka ara-pitondrana misy ato anatin'ny préfecture ny Antsiranana izay misy commune miisa 990. Nanatrika sy nanome voninahitra ny famindram-pahefana ny sekretara jeneraly ny faritra Diana izay gouverneur ambisolotoerana aty Diana mba amin'ireo olo manan-kaja maro sivily sy miaramila.
olona miisa 5 mpiasa ao amin'ny état civil ny commune Ambonivohitra Toliara no voatazona ponja sy anaovana fanadiadiana momba ny raharaha fanomezana kopia hosoka. Satria raha fananao fanadiadiana ny bianco zany amin'ny hoe amin'ny resaka hosoka tao amin'ny état civil izay hita fa olona ray nanao anazy nefa nahagaga ny mpiasa ny état civil rehetra zany no voakaoka tao anatiny izany raharaha zany. Ka dia mitaky zany eto reo mpiasa iabiaby reo hoe ny famoana tsisy atakandro an'ireo zay olona tsy voakasika n'io fa zay olona mbo voakasika koa zany ary nanao aveo an'izany akta zany aleo zany ro voatazomina. Tsy misokatra araka izany ny bureau commune Ambonivohitra Toliara mandra-pivoaka ny sasany amin'ireo olona voatazona ireo. Satria matahotra daholo zany ireo mpiasa ireo amin'ny zavatra situation misy amintsika amin'ny teny izao dia nanapa-kevitsy ny mpiasa ny commune ireo zany fa hanakatona ty commune ity mandra-pivoahana izay tsy mety fa izay mety kosa no tokony saziana. Lafa fanatanjahantena kosa no anoizantsika izao fampahalalam-baovao izao misy atleta roa hafa izay tokony niatrika fivantsanana ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany tany Paris 12 hatramin'ny 17 oktobra ihany koa tavela teto Madagasikara noho ny fahataran'ny fivoahany vizan'izy ireo araky ny fanazavana trano teo amin'ny lafiny manana sy ny accréditation tsy nahafanira zafindra kotomirantsoa nandeha ny Le Caire Egypte hiatrika ny dingana famaranana itsika lan'izay kosa nanao antso avy ny filohan'ny FKM ho an'ireo mpanohana mba aty amin'ny fiandohan'ny fanomanana ny tokony anome izay tratry ny rehetra fa tsy any amin'ny ora farany. Romy Armanana. Manana no tsy nahafanira zafindra kotomirantsoa nandeha ny Le Caire Egypte hiatrika ny dingana famaranana nana fase finale amin'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany taranja karaté Sokaj Katadam. Ho ny filohan'ny fédération karaté do Madagasikara Ratefinanary Emile niaraka nitady vahaolana momba ny fandefasana ny délégation nany an-toerana ny fédération sy ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena Rasambany Alain saingy tsy nahitaim-bokany zany hatramin'ny talatalina na dia lamina avokoa zany fanoratana anarana ny Le Caire ny visa sy ny momba ny trano ivatanana ny an-toerana raha nambarany. Farafatarana zany tokony départ tamin'ny talata ny rantsoa dia mamita foana ny inscription satria reny amin'ny sport d'attente vita soma tsara ny visa ho an'ny Egypte tamin'ny zoma lasa teo prévu satria ny accréditation dia 25 miantso ny ministra ny talata alina amin'ny 10 alina miresaka an'io hoe mbola tsy nahita solution tsika raha pitso maraina jerevantsika indray zany dia fitenenana ny hoe tsy fanaovany ambanin'ny zavatra an'izany fikarakarana sy fitadiavana vahaolana ahafahana manefa an'ireo asindrindra na atleta mandresanantsika ny olana antsika nefany dia ny accréditation nefa le omaly dia tsy possible itsony zany raha tsy vomanao accréditation dia tsy afaka mandray tsara itsony. Itsikilan'izay kosa nanitana ireo mpanohana rehetra mba hamaly-melony antso ataon'ny fédération amin'ny fanampiana atleta ny filohan'ny FKM tsara ho ity farany ny mifanampy meloa fa tsy tokony atao amin'ny ora farany. Saka ny miresaka tany amin'ny Facebook fa tena vonona ny anampy vonona ny anome bie ny mpanao fanatanjahantena malaky. Koa manao antso avy amin'ireo olona zay tia fanatanjahantena tia manampy ny tanora malagasy anampy ao anatin'le fotoana ilana sy anaovana an'le antso fa tsy efa manao médecin après la mort satria efa aty arina n'ilay efa ao anatina olana zay vao hoe ahoana fa izay afaka manampy. Akoatra ny razafindra kotomirantsoa dia nisy atleta roa hafa izay tokony niatrika fivantsanana ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany tany Paris 15 hatramin'ny 17 oktobra ihany koa mitavela teto Madagasikara noho ny fahataran'ny fivoahan'ny vizan'izy ireo araka ny fanazavana trany. Fa ny orinasa MUTMJ no nahazo ny fandresena tamin'ny fifaninanana ampela online izay karakarain'ny asa Madagasikara ity fifaninana ity izay natao hanosika ireo mpandraharaha vehivavy malagasy mba hivoatra eo amin'ny tontolon'ny fandraharana indrindra ny eo amin'ny sehatra nomerika na asa famatsiam-bola sy tolotra avy amin'ny asa Madagasikara moa ireo mpifaninana misy 5 izay niatrika ny dingana famaranana. Romy Armanana sy fetrany mananjara. Anisan'ny olana goavana sy adrain'ireo mpandraharaha malagasy indrindra ireo vehivavy miasa tena ny tsy fahavezana ny tontolo numerika noho izany indrindra no nahatonga ny asa Madagasikara nikarakara fifananana apela online izay nanomesihatra ireo mpandraharaha vehivavy
taoriny fifantena ireo mpandraraha vehivavy ireo dia nisy ny torohevitra sy ny fampiofanana nomena azy mahakasika ny fandrarana eo amin'ny tontolo nomerika tanjona ny ahatonga azy ireo hivoatra sy hafeny teknôlôjia aka afaka mampiroborobo ny fandrarany ampela online dia tetika sahiray mifony asa mifanohanana ny vehivavy malagasy izay manana asa fivelomana na hoe mpandrarana ny tena tanjony asa anatin'izay tetika asa ampela online izay dia ny ampiofana ireo vehivavy ireo ho lasa mpandrarana matsiana mahafy tsara ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao sy ny nomerika satria izahay ataony asa dia mino fa ny nomerika sy ny teknôlôjia vaovao dia manokatra varavarana maro ho an'ny vehivavy ahafahany mampitombo fahalalana atao ireny izay dia misy ny dingana maro natao ka dimy tamin'ireo 20 mpandray anjara no niatrika ny dingana famaranana ny orinasa MODMJ izay miompana amin'ny fanodinana ireo voankazo ho lasa vokatra maharitra kosa no nibata ny fandreseny 5 millions d'ariary dia ho rahantsika ary zao ny voambolana ity indray ny voambolana ianarana sy fakazarana mampiasa amin'ity androany ity panarivo no hoe panarivo amin'ny malagasy dia entina ilazana olona sokajiana ho mpanan-karembe na eo amin'ny firenena na eo amin'ny fiarahamonina mahalaza azy ihany koa ny hoe mpanambola mpiantoka vola na financier amin'ny teny frantsay ao koa ireo miantso ny mpanarivo tremala na koa hoe ngetroka mitovy sokajy amin'ny voambolana mpanarivo ihany koa ny hoe mpanefoefo riche millionnaire no azo antikana sy ahafantarana azy amin'ny teny frantsay voambolana azo tenenina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy toy ny ao anatin'ity ohatra ity fantatra fa ilay teratany amerikanina Elon Musk indray no mpanarivo indrindra maneran-tany manaraka azao ilay teratany frantsay Bernard Arnault tsy latsa tanjaminy raha samy mpanarivo hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity feza teny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy aza maiky tsaratsara fa tsy voatery mpanao afera maloto foana akory ny olona iray vao lasa mpanarivo fa mety hoe ngezaka mafy sy mifofotra mafy teo amin'ny fiainana izy na koa hoe misy ireo mpangorokarena fanondranana ny harem-pirenena antsokosoko makany ivelany tsy magaga raha lasa mpanarivo saingy manan-karena amin'ny tsy fahamarinana izy ireny rehefa izay ny fantatsika dia azontsika itenenan'ireo olona mpanan-karembe izay sokajiana ho mpanefoefo na mpanambola be ity voambolana hoe mpanarivo ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy TV+ Madagascar manasantsika ary zao anaraka ny eo ara hoe Orange eo anilanao n'olitra ao anao moteur action Madame Boussy anao ahoana hiditsadana anareo zany salama ie fa ahoana tsy majery crédit kely ako jery crédit vidy crédit kely orange ay manatsoko kely an'le vadoka any ambanivohitra tsy mety nga raha atao ireo sasy nga tsisy ngao tsisy carte misy ka fa hoe zany hoe zao aloha e zay aloha eo any aloha fa rovinana tomobilina reny midina any ambanivohitra tena tsy mandeha mihitsy zao le izy ry barabasy fa simba ngela izy dia mbola any amin'ny garage simba tsy tena diso fanatena nakefa tena iny mihitsy tena terako mihitsy hoe hoe andeha fa ahoana nga ino andeo any ambanivohitra hitanao ny mahafantatsin'olona any ambanivohitra matsy le tomobile eo dia misy kolika ely saika mba teriko zay tena kivy akaiza reny tanan'izay ndray dia ahoana zany tena kivy mety tanteraka mbola amin'ny herinandro mihitsy ngamba nino dia ahoana re keo le tsy tiako ampidonana taxi brosy fa ina nefa le izy misy voly zay aterina ny akizany ambanivohitra ay ve voly vola 2 millions vola 2 millions mora kely nge zany fa ahoana mora kely ahoana afaka alefa orange monnaie zany dia vitako amin'izao efa misy mobile monnaie orange monnaie numéro zareo orange orange ary zareo ka tonga dia alefaso orange monnaie zany fa tsy olana zany mety zany atao dia meko anao le vola dia anao mandefa anazy ieko dia ahoana vida le crédit any anao vida le crédit any aloha ampandesiko an'zareo alefako orange monnaie izy ndraso ora vetivety firy le numéro anao 032 032 32
manamora ny fikirakirana vola ny fampiasana ny arak'ady mirindra toy ny orange monnaie mahaiza manatsotra fiainana fa aza dia misahirana intsony. Coupé dans la boîte. Pisaorantsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany Eliza Hermanina kosa izao mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray. Veloma toboka. raha indray ary ny songadina hoentanao itsihany ity mbola vitsy anisa ireo vehivavy tanora izay miditra amin'ny asa misaitra amin'ny siansa hoy ny anivony ny samampikaroana ho an'ny fampandrosoana asa mbola azo ivalaparana tsara ny asa momba ny siansa raha tsy ilaza fotsiny asa fikaroana sy ny injeniery tsara raha manomboka eny amin'ny lycée dia efa beazina sy atoro ny ankizy ho tia taranja siantifika ary anaraka ny lalam-piofanana siantifika raha ny fanazavana hatrany araoary ny anjinjin'izay. Mbola ambany ny tany vehivavy misehatra amin'ny asa siantifika raha oharina amin'ny lehilahy eto Madagasikara. Tsy natokana ho an'ny lehilahy ihany nefa ny asa siantifika fa maro ireo asa afaka ataon'ny vehivavy ho ny sapam-pikaroana ho an'ny fampandrosoana IRD. Zava-dehibe ny mampahafantatra ny tanora ireo sehatra asa azo idirana amin'ny siansa indrindra ireo ankizy madinika, salasalany ary lehibe any amin'ny ambaratonga voalohany, kolejy ary lycée. Tanjona ny ampivelatra ny fahalinan'izy ireo ary ahatonga azy ireo hanana finiavana hiditra amin'ny lalam-piofanana scientifique. On explique aux jeunes que la science c'est pas réservé qu'aux garçons et que la science ça peut être aussi un formidable levier d'émancipation pour les femmes. Et donc quelque part, voilà, pour nous c'est quelque chose de très important de cette action femme de science et montrer aux jeunes que même quand on est une femme, on peut réussir en science, on peut devenir ingénieur, on peut devenir chercheur, on peut devenir technicien, peu importe. Mais en tout cas, il y a beaucoup de débouchés pour les femmes. Ankalazaina androany ny andro ny siansa izay notanterahina teto amin'ny Alliance Française d'Antananarivo. Tanjona ny anampy ireo tanora nova ny fomba fijerin'izy ireo ny momba ny asa scientifique. Sensibiliser en fait à la science pour essayer de développer la curiosité et peut-être en fait développer une vocation à travers un émerveillement, à travers une sensation, etc. quoi, en fait, hein. Donc c'est hyper important pour nous à l'Alliance Française d'Antananarive on n'est pas simplement centre d'apprentissage du français, on développe tout ce qui est éducatif autour des sciences. Marigny efa malalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrana aminareo tatokantrano sy ny sarakta aminay hatramin'ny farany. Veloma tovoka.